Amin'ny fifaliana indray ravako no hanolorana ny mofinaina tenin'Andriamanitra sakafo ho an'ny fanahintsika amin'ity andro anio ity. Hivavaka ary isika. Ry Jesoa Kristy Tompo sy fanahy masina ao ambony, ilay mijery anay eny lavitra eny ka mahafantatra ny momba anay rehetra, aminao no hanandratanay ny feonay ankehitriny midera sy mankalaza, ary misaotra anao no ny soa rehetra nataonao taminay. Fa ankehitriny kosa dia velombelomy amin'ny alalan'ny teninao zahay, andehananay tsara sy toeranay tsara ao aminao Jesoa Kristy Tompo sy mpamonjy anay. Dia mitenena aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny teninao. Amen. Ny Kolosianina toko 2 andininy 4 hatramin'ny andininy 7 ry havako ny mofinaina ho antsika any. Kolosianina toko 2 andininy 4 hatramin'ny andininy 7, vakiko amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: ary izany no lazaiko, fandrao izy hampahadiso hevitra anareo amin'ny teny toa marina, fa na dia tsy manatrika anareo amin'ny nofo aza aho dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy, ka mifaly sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo any Kristy. Koa tahaka ny nandraisanareo any Kristy Jesoa Tompo, dia mandehana ao aminy araka izany koa ka mamaka tsara sy miorina mafy ao aminy, ary tafatoetra amin'ny finoana toy ny efa nampianarana anareo ka mazoto amin'ny fisaorana. Ray Masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho aminareo mandrakariva ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompo ny finoantsika. Amen. Vaovao mafaly ry havako no nandraisan'ny Apôstôly Paoly raha tany am-pigadrana izy, no nitondra tatitra ho azy i Epafra mahakasika ny fitiavana sy ny fandroson'ny finoan'ny fiangonana tany Kolosia. Noraisiny ho vaovao mafaly izany, fa tetsy ankilan'izany koa dia tsy nisalasala i Epafra nampahafantatra an'i Paoly ny loza manambana ny fiangonana noho ny fisian'ireo mpampianatra sandoka, ny fampianarana sandoka izay nandalo sy misy ao amin'ny fiangonana. Azo ambara fa mandalo ny adin'ny finoana ny mpino, koa izay manaiky hitoetra tsara amin'ny finoana ihany no mandresy. Izay manaiky hitoetra tsara amin'ny finoana ihany no mandresy. Andeha ro jerentsika eto ry havako, ny mitoetra tsara amin'ny finoana. Ny mitoetra tsara amin'ny finoana voalohany dia mitondra fifaliana ho an'ny hafa. Ny mitoetra tsara amin'ny finoana dia mitondra fifaliana ho amin'ny hafa. Rehefa vakintsika mantsy ny andininy 4 sy ny andininy 5, dia hitantsika eto ilay teny hoe ka mifaly, dia na dia tsy manatrika anareo aza aho hozy izy amin'ny nofo, dia manatrika anareo ihany amin'ny fanahy ka mifaly ny sy mijery ny filaminanareo sy ny tsy fiovan'ny finoanareo. Lasa niteraka fifaliana ho an'i Paoly any am-pigadrana ny fiorenan'ny mpino tao amin'ny fiangonana tany Kolosia, sary lasa fampaherezana azy eo anatrehan'ny fifantorana manjo ny finoana. Lay teny hoe mifaly mantsy eo amin'ny andininy 5 no ahitantsika azy, fa efa hitantsika ihany eo ambony, tsy novakintsika teo moa izany, fa hitantsika eo amin'ny andininy 2 izany. Ny teny hoe mifaly dia azo adika koa hoe fampiononana na fampaherezana na fitehirizana, ka toa hiteny izany fa mampionona sy mampahery
any Paoly ao anatin'ny fifatorana ny finoana izay nanana ny reto kristianina tany Kolosia ireto. To tsy mampaninona ny Paoly ny miatrika ny tranomaizina noho ny amin'ny Kristy rehefa miorina tsara amin'ny finoana, rehefa tsy miovaova ny finoany fiangonana ny finoan'ny mpino. Mampahatsiaro antsika ilay tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako. Tenin'ny apôstôly Jaona azafady any amin'ny Jaona 3 no ahitantsika izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mampifaly na mitondra fampahirezana, mitondra courage ho an'ny hafa ny finoanao. Tadio tsara fa mitondra motivation ho an'ny mpitory filazany tsara, ho an'ny manodidina anao ny finoanao. Miankina amin'ny fiorenam-pinoantsika ny hafaliana sy ny fahirezana ao anatin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy ho antsika ihany no mahazo fifaliana raha miorina amin'ny finoana isika, fa isika faly, ny manodidina antsika faly, ary indrindra ny Tompo faly. Koa dia zary tonga fifaliana sy mampahery ny mpanompon'Andriamanitra na dia anatin'ny fahoriana sy ny fizahan-toetra aza izy ireny. Tonga mizara fifaliana sy hery ho an'ny hafa ny fijoroantsika amin'ny finoana. Afaka miatrika tranomaizina, adi-pinoana, fanenjehana, fizahan-toetra maro samihafa ny mpino rehefa miorina tsara amin'ny finoana. Ary aoka ho banjintsika fa hitondra fitoniana ho an'izao tontolo izao, hitondra fiainana sy fiadanana ho an'izao tontolo izao ny ahatongavan'ny mpamonjy, ary izany raha teo no fototry ny fifaliana kristianina. Raha vao noresahana hoe aza mataondra fa indro milaza teny soa mahafalo anareo dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Ry havako, ny fitoerantsika tsara amin'ny finoana dia mitondra fifaliana, tsy ho antsika ihany fa ho an'ny manodidina antsika, ho an'ireo mpitory filazantsara, ary indrindra ho an'ny Tompo. Araka ny teny manao hoe raha misy mpanota iray mibebaka ety ambony tany dia izy fifaliana lehibe any an-danitra. Ny mitoetra tsara amin'ny finoana dia mitondra fifaliana. Fa ny zavatra faharoa hitantsika eto ry havana teny hoe ny mitoetra tsara amin'ny finoana dia mitombo amin'ny fisaorana. Rehefa mamaky tsara tsika ilay ambarany 9 sy ny 7 dia miharihary ao na mitombo amin'ny fisaorana, amin'ny finoana, na raha tiantsika koa atao hoe mitombo amin'ny finoana tsotra izao. Misy hevi-diso toa misoka mangina mandalo ao amin'ny fiangonana ny amin'ny fanahafana ny fahamarinana hafahafa, ny fahamarinana toa miendrika kristianina ihany, manahaka ny fahamarinana kristianina ihany saingy toa fandahara-teny mamitaka, tsy miorina amin'ny fahendrehan'Andriamanitra, ary mety ampisaraka amin'ny Kristy mihitsy aza tao amin'ny fiangonana tao Kolosia. Fa eto kosa ny apôstôly Paoly dia miantso ireo fiangonan'ireo mba handeha ao amin'ny Kristy. Izay no ataon'ny 9 hoe tahaka nandraisanareo an'i Kristy Tompo dia mandehana ao aminy. Izany hoe tsy ny manana ny Kristy fotsiny no ilaina, fa ny mandeha ao aminy ihany koa. Ny hoe mandeha ao amin'ny Kristy mantsy dia tsy hoe mandeha miaraka aminy na amin'ny alalany na ho azy fotsiny, fa tena mandeha ao aminy, izany hoe
miditra ao aminy tahaka ny toerana, tsy ny manana ny Kristy fotsiny ny tanjona fa ny miditra ao amin'ny Kristy koa, ary de mitaky fiombonanaina sy mitaky fifamatorana lalina eo amin'ny mpino sy eo amin'ny Kristy zany. Ny mpino kristianina arak'izany revako malala de mahay manavaka tsara ny finoana sadasada, ny finoana mora mirodana, ny finoana mora mianjera ny rivotra samihafa izay mitsoka ety amin'izao tontolo izao, toa manana endrika fahamarinana ihany kanefa ialany ny fahendren'Andriamanitra. Ilay hoe mitombo amin'ny fisaorana resahantsika arak'izany dia azo tenenina hoe mitombo amin'ny finoana. Noho izany ny kristianina miorina tsara dia izay miorina amin'ny finoana marina an'Andriamanitra, amin'ny fahendreny, ary tsy manao izay hisarahana amin'ny Kristy raha teo. Arak'izany ry havako dia ampitandremana ny mpino ndrao ho mora sodoka ny fampianarana hafahafa rehetra izay toa miantso ny anaran'i Jesoa ihany kanefa miteny ratsy ny anarany koa. Ndrao ho sodoka ny fampianarana mirentirenty misarika antsika ho amin'ny fampanantenan-javatra sy ny zavatra hita maso toa mandalo fotsiny ihany. Ndrao ho mora sodikan'ny fampianarana izay mitarika anao na misarika anao hiala na hivoaka ny fiangonana izay efa misy anao. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, mila mitandrina ny kristianina miorina tsara sy mitoetra tsara amin'ny finoana mba hanana faka mahazo orina, faka mahazo tsara, izay le hoe mamaka tsara sy miorina mafy, ho tafatoetra zany hoe ho tsara fototra amin'ny fanarahana an'i Kristy. Raha farana n'izao tenin'Andriamanitra izao ry havako dia mampatsiaro antsika ihany koa fa namarana isika mamaraparana ny fandiniana ny lohahevitra hoe mirosoa amin'ny finoana masina nandritra ity volana ity. Dia ety am-pamaranana no andiniantsika tena, samy mandinika tokoa ny roso sa ny emotra ny finoana aho, nampiorina ny hafa sa nandrava ny finoan'ny hafa ny finoana aho, nitondra fifaliana sa nitondra fahatezerana ny finoana aho, nahafaly ny Tompo sanatria nanao izay nampalahelo ny Tompo ny finoana aho. Fotoana mety indrindra izao ry havako hanarenana sy hanorenana amin'ny laoniny ny finoana marina, ilay finoana masina ao amin'i Jesoa Kristy Tompontsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Ray malalo misaotra sy mideranao zahay noho ny fanekenao Andriamanitra hiteny aminay amin'ny alalan'ny soratra masina, hampitoetra tsara ny finoanay, hampahazo faka ny finoanay ao aminao Jesosy Kristy ilay Andriamanitra marina tsy miovaova. Ankehitriny izahay Tompo dia vonina tokoa hampijoro ny finoanay amin'ny anaranao ary amin'ny anaranao irery ihany. Koa dia apetrakay ampelantananao Andriamanitra ny finoanay, ny finoany manodidina anay, ny finoany izao tontolo izao. Entinay eo anatrehanao ireo izay mora miozongozona, ireo izay tsy mitoetra tsara, ireo izay mora lavo na mora resy ny fampianarana mandalo samihafa. Ampaherezo ka ampijoroy amin'ny anaranao izy ireny. Fa mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ireo izay manana faniriana tiana entina eo anatrehanao,
dia ianao Jesosy hijery azy ireny. Mivavaka izahay amin'ny toetra raha misy ny amin'ny fampirorohona, asa fampirorohona izay misy sy mitranga etsy sy eroa. Ilay Andriamanitry ny fiadanana, tompon'ny filaminana, no antehiranay, ampiorina tsara, mpamonjy vatolampy mafy indrindra ianao, ka manantena anao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay Andriamanitry ny fiadanana, nanaovanay izany vavaka izany. Amen.